Aleloia, misaoran Jehovah ry fanahiko, ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adononao ny fitahiny rehetra, zay mamelona ny elokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manarona famindrapo sy fiantrana anao, zay mavokiso ny vavanao, ary zay mampody ny fatanoranao tahaka ny any voromahery. Izany no iarahantsika isaorana ny tompo zany salamo zany amin'ity miomana iaona amin'Andriamanitra ao ty andiany fa laharana fa 710 am'zato. Miaraba antsika tsirairay avy ary fanamasina ne ikasika antsika indray amin'ity androany ity, ampahery antsika ny teny ary ampitoetra antsika tsara ao am' Jesosy. Jaonina toko fahenina ny vakitsika ho fampaherezana ao antsika. Afatra manao androany dia zao tea ampahery antsika ary tea metoky antsika. Zao no lazay ny tenin'Andriamanitra, efa fantany izay ho ataony. Efa fantatra Jesosy izay ho ataony. Zay no afatra zany. Zay ny teny tiana zaraina. Dia vakitsika ny Jaonina toko fahenina milaza nyity tantara ity ary ny feny dia zay hoe efa fantany izay ho ataony. Rehefa afaka zany dia nialy Jesosy ka lasa nita ny ranomasin'ny Galili dia ny ranomasin'ny Tiberiasy izany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny nahitany ny famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra dia nipetraka tao amin'ny mpianany, fa efa akaiky ny Pasika ilay andro firavoravon'ny Jiosy. Ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona azy. Dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no ividianantsika mofo ho an'ireo? Izany no nataony mba iza hanotoetra azy, fa izy nahalala ihany izay efa ataony. Filipo namaly azy hoe na dia mofo vidiana denari 200 aza tsy ampy azy rehetra hananany kely avy. Ny mpianany anankiray dia Andre, rahalahy Simona Petera nilaza taminy hoe misy zazalahy manana mofo vary ordea 10 sy hazandrano madinika 2, fa ho ampy inona moa izany am'izao olona betsaka izao? Fa hoy Jesosy, asay vo mipetraka ny olona ary nisy ahitra be teo, ka dia nipetraka ny lehilahy tokony ho 5,000 no isany. Dia nandray ny mofo izy, nandray ny mofo Jesosy, ary rehefa nisaotra dia nizary zany tamin'izay nipetraka ihinana izy, ary ny hazandrano 2 arak'izay nilainy. Ary rehefa voky ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angonony ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Dia nangonony ka nahafeno arona 12 ny sombotsombon'ny mofo vary ordea 10 izay ambiny tsy lany ny hinana. Ary hoy ireny olo ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataon Jesosy, ity tokoa ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa fantatra Jesosy fa ho avy aka azy ankeriny ataony mpanjaka, dia niala ka lasa indray izy nakany an-tendrombohitra. Ny afatra tia napetraka amintsika dia zao, efa fantatsika zany tantara zany ny resaka mofo 10 sy hazandrano 2 fa ny zatra tena tia napetraka amintsika dia le herin'i Jesosy sy le fahendreny. Manahoana ianao am'izao fotoana? Manahoana ny fahatokianao an Jesosy am'izao fotoana? Indraindray io fahatokiantsika an Jesosy io milatsaka rehefa ohatra ka tsy mitoetra ao amin'ny finoantsika, ary rehefa ohatra ka mijery ny hita masosika dia milatsaka io. Fa ny zavatra petraky ny tompo amintsika arak'ilay tenin'ny Paoly hoe tsy mijery ny hita zay fa ny tsy hita, fa ny hita dia vetivety foana, fa ny tsy hita ny maritra mandrakizay. Tonga dia te resaka avy hatrany le tantara amin'ny Petera rehefa le nahitan Jesosy teny amin'ny mpivoan'ny rano. Dia ozy Petera hoe raha ianao io dia atsoy makeny aminao. Dia hoy Jesosy hoe avy ary akaty amiko. Rehefa nandeha Petera dia nandeha tambonin'ny rano noho ny fankatoavany ny tenin Jesosy ary noho ny finoany ny tenin Jesosy. Fa rehefa nandeha izy dia tsy nandeha tambonin'ny rano foana tsy nilatsaka, fa nisy taony nijery ny alondrano. Rehefa nijery ny alondrano izy dia naninona? Nisy tahotra tao, nisy fanahina tao, ary rehefa nahita zay izy dia latsaka ary niatso votsy tamin'i Jesosy dia nisambotra ny tanany Jesosy. Dia tady io ny teny Jesosy tamin'iny fotoana iny hoe nahoana ianao miaotra, nahoana ny tsy ao ny finoanao. Zany hoe le finoana dia milatsaka raha mijery ny zava-misy tsika, raha mijery ny alondrano tsika, raha mijery ny hita maso tsika. Fa raha mijery an Jesosy tompony finoantsika sy mpanefazy tsika araka ny voasoratra amin'ny Hebreo 12 hoe mijery an Jesosy tompony finoana
sy mpanefaza de miazakazaka miala amin'ny ota malaky mazo atsika de ho vita ny fiazakazahana. Fa raha vao mijery ny nofotsika, raha vao mijery ny tenantsika tsika dia misy akivina, misy farerahana, misy fatrotrahana. Raha vao mijery ny manodidintsika, raha vao mijery ny zava-misy tsika de misy farerahana, misy fatrotrahana, misy akivina. Fa androany mpanjiny Jesosy, jery hoe Jesosy. Dia hiditra ato amin'le azandranotsika, le mofotsika fa zavatra tiany Jesosy tiana ampitaina amitsika de zao hoe efa fantatry Jesosy zay ho ataony, fantsapany André fotsiny izy. Eo amin'ny andininy fa dimy de hozy Jesosy hoe tamin'ny Filipo hoe aiza no ividanantsika mofo ho an'ireo. Nantany izay izy tamin'ny Filipo moa le resantsika teo. De ozy izy hoe amin'ny andininy fahenina hoe izany no nataony mba iza antoetra azy fa izy nalala izay efa ho ataony. Filipo namaly azy hoe na dia mofo vidina de narino anjato aza tsy ampy azy rehetra ananany kely avy. Hitanareo amin'izany ny toetsain'ny Filipo, ny toepony, ny fatokiny. De etsy andanin'izay le an Jesosy. Jesosy de nteny aiza ny ividanantsika mofo an'ireo. Nitsapainy Jesosy fotsiny izy, fa efa fantany Jesosy zay ataony. Ho anao koa amin'ity androany ity, misy fitsapana lalovanao, misy ady lalovanao, aza miala amin'i Jesosy. Aza monmonina, aza matahotra, aza manaritoky, fa matokian Jesosy fa efa fantany zay ataony. Ny ady nao dia eto eo aminy, ny amin'ny tokantranonao, ny amin'ny vadinao, ny amin'ny zanakao, ny amin'ny mombanao, ny amin'ny fiainanao ray manontolo, ny amin'izay rehetrarehetra manodidina sy zavatra manavesatra anao, mampisy teboka maro, baraingo maro aminao. Ary teny tahaka ny Filipo ianao hoe na de zao raha tsy havita anaovana ny tisy ty, de hoy ny teny hoe izy iza toetra fa izy malala zay efa ataony. De nisy koa mpianatra anankiray ozy izy André, rahalany Simona nalaza koa hoe misy zazalato manana mofo 5 sazandrano roa fa ampinina ho an'izay olona betsaka izao moa zany. Ny finotsika de indraindray mila mipetraka tsara eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Ampoinina amin'izao olona zao moa zany. De ianao koa mety malala ny toenatra anao, ny toerana misy anao, ny trangan-javatra misy eo aminao. De ozy ianao hoe inona moa ny zavatra ho vita amin'ity, inona moa ny zavatra afaka atao, inona moa ny zavatra famonjena ho hitako amin'izao. Zay ny amintsika. Fa Andriamanitra dia lehibe, Jesosy Kristy dia ambony, Jesosy Kristy dia malala zay ho ataony, fa ao anatin'ny fitsapana ny tena tiany ahitana ny toetratsika. Matoky ve tsika? Tsy monmonina ve tsika? Tsy miembotra ve tsika? Tsy manometsiny ve tsika? Tsy lasa manota amin'ny vavantsika ve tsika? Fa ny tompo efa malala zay ataony. Ny tompo anefa malala zay ataony. Raha ohatra izy nitondra fitsapana ho an'i Job, efa nalala zay ataony izy, efa hitany fa iverina indray ny arenan'i Job, hiteraka vehivavy tsara tarehy Job, ary ny zanaky Job ozy izy ny tsara indrindra tamin'ny zanaky ny tatsinanana. Rehefa vita ny fisedrana rehetrarehetra, efa fantany zay ho ataony. Fa itsika eto ihany ny hitatsika, ny ambanin'ny masotsika ihany hitatsika. Ny tompony efa malala no avy rehetra. Ahoana ny lazainy? Izao mahalala ny hevitra iverako anareo, de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio aho, fa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako de aoka ho adidiko ihany. Io Jesosy Kristy io ry havako de tsy manamitaka io, tsy namitaka io, fa zay nylazainy de tanterahany. Io Jesosy Kristy io zay rehetrarehetra nitoky taminy dia tsy diso fanantenana ary tsy nahamoy fo. Io Jesosy Kristy io zay niandry azy dia tsy niandry vasoka, fa ny tompo de matateraka ny teny fikasany. Ny tompo de tsy mahela ny teny fikasany arak'izay treretiny olona fa ho fahelany. Ary hoy ny voalaza hoe na ela ary izy raha mitaredretra azy izy andraso ihany, fa tsy maintsy ho tanteraka. Rehefa nilaza izy fa ho avy de akatsika fiangonana madio, tsisy petipetrana, tsisy fikatronana, tsy misy endriky ny fivaovana, fa be voninahitra sy tsy manatsiny, de ho avy izy amin'ny fotoana zay lazainy. Mandrapatonga zay nefa de misy ny fitsapana, misy ny fizahan-toetra. Mandrapatonga zay nefa de misy ny ady, fa ao anatin' zany rehetrarehetra zany de aoka toky azy ny fonao. Ao anatin' zany rehetrarehetra zany de aoka isy fifaliana, isy fatokina, isy fiderana, isy fankasitrahana an' Jesosy ao anatintsika tsirairay avy. Ao anatin' zany rehetrarehetra zany de raiso ty ten'Andriamanitra ty, mba tsy idiran'ilay fakapanaka anometsiny sy ametra-panontaniana ny amin'ny Andriamanitra an' Jesosy ianao sy ny mampanjaka sy tompo azy, fa ho raisinao ty toko fahenina andininy faheniny ty hoe izy malala zay efa ataony, fa izy
dia izahtoetra mizahtoetra de misy ny fizahtoetra ao am' Jesosy Kristy, misy ny fitsapana ao am' Jesosy Kristy. Izany rehefa miaraka amin'ny tompo satria ny fizahtoetratsika dia mahatonga atsika ho tafahorina tsara ao am' Jesosy. De tena tia napetraka amintsika izany hoe rehefa misy ny fitsapana, rehefa misy ny fizahtoetra de fantaro efa misy ny vahaolana, efa misy ny zavatra tsara. Inona ny zavatra nitsapana ny Abrahama? Mandeha any ianao de atero Isaka atao fanatitra, le tianao indrindra, le latokanao, le fanendrasanao efa ataonany maro. Zany ny fitsapana, fizahtoetra nahazo any Abrahama. Fa zay ny tenin'Andriamanitra. Manahoana raha izany teo amin'ny toerany Abrahama? Raha ianao zay mandray zao teny zao no teo amin'ny toerany Abrahama, efa nisy valim-bavaka nandrasanao efa ela be, efa nisy toe-javatra anankiray efa tianao ny va efa ela be, ary ny va le izy tamin'ny fotoana anankiray. Ny andro zanaka Abrahama efa ao anatin'ny tsy fahafahana miteraka tsony Sara, ary rehefa ao anatin'ny fahaterana izy ireo, tenin'Andriamanitra moa dia nilaza mihitsy efa maty, efa tsisy aina intsony. Nefa Andriamanitra ao am'izay fahafatesana mbola mahay manome aina de nomeny any Isaka fitahina, fahasoavana, fifaliana lehibe. Amin'ny fotoana anankiray nefa Andriamanitra de niteny tamin'ny Abrahama hoe atero fanatitra ao anahy Isaka zanakao. Ahoana? Manahoana ny toe-panahany Isaka i Abrahama ane tamin'izany? Nahoana re ny toe-pony tamin'izany? Za sy ameanao an'ity, tazomiko ty, efa zavatra efa azoko ve de omeko anao indray. Fa inona nataony Abrahama? Nisy fankatoavana tao. Lalana atelona ny andehanana makany an-tendrombohitra hitondra ny Isaka. Nety ny Isaka tsy nilazaina tamin'ny fandao fotsiny de anompo an'Andriamanitra sika. Ao anatin'izay 3 andro zay manahoana ny adisainy Abrahama, manahoana ny fifandomana ao anatiny ao. Ny anankiray miteny hoe mijanona, zanakao efa anao tehirizo, aza manaiky an'izany, feon'ny devoly zany ngamba fa tsy feon'Andriamanitra. Mijanona. Ny anankiray miteny hoe mandehana, fa zay ny sitrapon'Andriamanitra. Misy ady tao mandritra zay 3 andro zay afaka nataony Abrahama mihitsy ny tonga de nandaha mihitsy, fantatro mihitsy fa tena tiany Isaka. Fa tao le fitiavana an'Andriamanitra, tao le fankatoavana, ary finoana. Hebreo 1:10 de milaza finoana no nanateran'ny Abrahama ny Isaka. Nety ny hatramin'ny farany, nankatoa hatramin'ny farany izy. Mafy ene zany ka tantarainy eto izy ka ohatrany mora. Fa tena mafy zany, tena ady zany, tena fitsapana zany, ary tena ndraindray mety hoe manongotra fiadanana ao anaty mihitsy. Satria misy an'izay fitsapana sy fizahtoetra zay. Aiza oaiza ny misy atsika amin'izao fotoana, aiza oaiza ny misy anao amin'izao fotoana, ao anatin'ny hoe fizahan'Andriamanitra toetranao, ao anatin'ny hoe fizahan' Jesosy toetranao. Izy nanao izany mba izahany toetra azy, fa efa fatany zay ataony. Ny izaha-toetra ny Abrahama izy nandeha atelona, tonga teo amin'ny toerana amin'izay efa nifatorana mihitsy Isaka, efa teo ny kitay Isaka, ary moa de nametra-panontaniana mihitsy hoe reto ny kitay fa aiza natao fanatitra. I Abrahama aloha tsy niteny, fa i Abrahama de niteny aveo hoe Andriamanitra no hahita. Teo amin'ny fotoana anankiray efa namatorana ny Isaka, efa vita ny kitay, efa eo amin'ny fotoana aninjirana ny atsy mihitsy aminona ny Isaka, teo ny anjely no nitazona. Ateo Andriamanitra teo ny fantatro ianao zao fa tsy misy fatahorana na ka na ny zanakao raha nangatahako taminao de tsy notazominao fa nomenao. Andriamanitra aveo nahita ny solony ho atao any Isaka de nisy ondry tao. Andriamanitra efa nalala zay ataony. Ampahany anankiray zany tiako ampaherezana antsika hoe ankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Inona ny angatahan'i Jesosy aminao? Inona ny zavatra tenen'i Jesosy aminao? Inona ny takiany Jesosy aminao? Fa zao no lazaiko anao, mampahery anao aza mivily ho amin'ny fiodinana, aza mivily ho amin'ny fandikanana tenin'Andriamanitra. Fa efa fantatrao mazava ny sitrapon'Andriamanitra, efa fantatrao mazava ny safidy, efa fantatrao mazava ny ale. Fa be da be ny mety manembatsembana, be da be ny manolo-tsaina hafahafa ao aminao, be da be ny zavatra mitsiry tady hodina amin'izay sitrapon'Andriamanitra zay, amin'ity androany ity mioverena tsara ao amin'le sitrapon'Andriamanitra. Ary ankatoavy le tenenin'Andriamanitra, mandehana amin'le lalana sain'Andriamanitra ale, mandehana amin'le sitrapon'Andriamanitra tiany atao, fa fantany malala zay ho atao izy, malala zay ho atao izy. Zany nataony tamin'ny Abrahama, nisy aveo solony Isaka. Sahala amin'izay koa ny atsika, mety tsy hitanao mihitsy zao ny
ny fiafarany tranga zavatra aminao. Mety tsy hitanao mihitsy zao ny zavatra iseho ao arina fa matoky an Jesosy ianao. Izay matoky an Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra ziona izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Sambatra zay olona matoky ny tompo izy. Raha mamaky ny loha sahabaky izy dia ataony misy loha rano zany, ary misy fitahina loha orana manarona azy. Inona ny tiana tenenina amin'izany? Le fatokina ny tompo izy zava-dehibe. Any amin'ny Salamo antsika mahita zay. Ny loha sahabaka dia milaza hoe fahafatesana, ny loha sahabaka dia milaza fahoriana. Kanefa ozy izy raha mamaky ny loha sahabaka izy dia ataony misy loha rano zany. Zany hoe ao anatin'ny eritreretin'olona fa loha sahabaka, ao anatin'ny eritreretin'ny olona fa fahafatesana, ao anatin'ny eritreretin'ny olona fa fahamaizana sy fahamainana, ho an'ny olona manana an Jesosy Kristy amin'izay rehetrarehetra idirana dia misy loha rano. Ary io loha rano io, Jaona 7 dia hoy Jesosy hoe avy zay mangetaheta misy tro. Fa zay rehetra mino aho izy dia isy loha rano boiboky, loha rano velona ao anatiny. Ny ao anatinao ihany koa rehefa manana Jesosy Kristy ianao dia zay loha rano velona miboiboky zay ao anatinao isan'andro san'andro, mampisy finoana, mampisy fiainana, mampisy fanantenana, mampisy fijoroana entitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mampalahelo nge ny ankamaroan'ny olona rehefa anatin'ny ady zay fitsapana dia miale, dia mitsoke, dia mandositra. Fa ho anao androany na izany misy ianao, na inona tranga misy ianao, zao no azo antoka tsy manary ianao Jesosy ary efa fantany zay ho ataony. Tsy fantatro hoe roviana, tsy fantatro hoe fomba hoana, tsy fantatro hoe inona ny zavatra hitranga, fa zao fotsiny lazaiko anao tahaka ny lazain'ny Davida, Salamo 4:30, efa mba tanora ihany ary efa antitra ankehitriny ozy, fa tsy mbola hitako zay marina na fohy na zanany mangatakana, fa miatra mandrakarivo reny. Olona i Davida zany miresaka zany, efa nanana traikefa tamin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra, ary efa nahita trangan-javatra maro teo amin'ny fiainana, ary nafantatra fa tsy miova ilay Andriamanitra, fa velona mandrakizay ary tsy mandao na mafoy azy. Fampahirezana ho anao ihany koa zany, fampahirezana ho anao ihany koa zany hoe fantatry ny tompo zay ataony, fa ataovy miorina amin'ny finoanao, ataovy misy fanantenana velona ao anatinao, ataovy misy fatokina azy ao anatinao, ary misy fiainam-piderana, fiainam-pamasinana, fiainana misy fatahorana an'Andriamanitra, ary fiainam-pakasitrahana sy fitiavana an Jesosy Kristy. Fa zavatra mila iainantsika amin'izao fotoana dia ny finoana, ny finoana. Inona ny afaran'ity teny ity? Fantatry Jesosy zay ataony, fantsapany i André sy Philippe fotsiny izy. Nisy olona nanana mofo 5 tao sy ny hazan-drano 2 nomeny iny. Zao ny lazain'i Jesosy. Fa hoy Jesosy eo amin'ny 10:10, zay koa ny lazaina aminao. Nisy nambarany Philippe teny amin'ny 10:7, nisy nambarany i André teo amin'ny 10:7, fa misy nambaran Jesosy eo amin'ny 10:10. Dia hoy Jesosy hoe asaivo mipetraka ny olona. Rehefa nasaina mipetraka ny olona, nisaotra Jesosy Kristy, nandray ny mofo izy dia nisaotra. Ho fampianarana ao antsika ihany koa zany, misaora amin'izay misy eo, misaora amin'ny zavatra rehetra, misaora amin'izay fiainanao sy amin'ny zavatra apetraky ny tompo aminao. Fa fisaorana ny dedavy ny tompo amintsika, olona mahay mankasitraka ny dedavy ny tompo amintsika, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa zany ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Aisaotra ny ianao, aisaotra ny ianao, aisaotra ianao amin'ny zavatra rehetra, misaotra tompo fa mahasoa ny fitondranao, ary ny zavatra rehetra miara-miasa asoa zay tianao. Nasain'ny tompo mipetraka ny olona, nisaotra izy, rehefa nisaotra izy vakio alefasy ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2, fa nitombo zany ary nanome fiainana ho an'ny olona. Ho anao koa androany mety manombonomboka ianao amin'i Jesosy amin'ny fiainam-panahy, mety mofo 5 sy ny hazan-drano 2, fa zao manome mihoatra ny verina sy angatahany izy, hitombo ny fiainam-panahinao, hitombo ny fahalalanao an Jesosy, hitombo ny fanahy masina ao anatinao, hitombo lay Jesosy Kristy mofinaina ao anatinao, ary ameno anao zany, ary ampizara ho an'ny hafa ihany koa, izarany mofinaina ianao dia Jesosy Kristy, izarany mofony fiainana ianao dia Jesosy Kristy. Fa izany no ilain'ny olona amin'izao fotoana, izany no ilain'ny olona. Tsy atoko-pivavahana ny ilain'ny olona, tsy fombafomba-pivavahana ny ilain'ny olona, tsy zavatra amboamboarina ny ilain'ny olona, fa tena fiainana no ilain'ny olona. Ary eo aminao izay fiainan'izay, fa mba hampisan'izay fiainan'izay dia mizaha toetranao ny tompo, mamolavolanao ny tompo, fa efa fantany izay ataony, ka aoka ny ianao tsy ianao no andrava ny fandaharan'i Jesosy Kristy aminao, fa hoekenao hatramin'ny farany ny fandaharany, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Hoekenao hatramin'ny farany ny fandaharany izay anehoany ny vonahany, ary tonga anao mo lidera azy mandrakariva.
fa sambatra zay olona matoky azy ho aminao atrany izay fatokiana azay ary aneo ny vonahany aminao ny tompo hiasa izy mihoatra lavitra no zay verina sy ny angatahana ho azy rery any ny voninahitra ho amintsika fiadanana sy ny famindrapo ary ny fanamasina ampirisika atsika mandrakariva mba ho tafatoetra tsara ao am' Jesosy ary aisaotritsika hoe fantatro fa ianao efa malala fa ao anatin'izao fizahatoetra zao dia fanefena sy fanamboaranao mba hitovizako endrika aminao ary ho iteny amiko ianao sy ny mombamombanao rehetra Jesosy. Amen.